Matio toko fa 1:20. Rehefa nanakaiky any Jerosalema izy ireo ka tonga tao Betifaga any amin'ny tendrombohitra Oliva dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy ka niteny taminy hoe: makanesa amin'ny roa vohitra tandrifinareo iroa, fa avy hatrany dia ahita boriky mifatotra sy ny zanany miaraka aminy ianareo. Fa ao izy dia ento ety amiko. Ary raha misy miteny aminareo dia lazao hoe misy ilany tompo azy, ary avelany hoentinareo avy hatrany izy. Izany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe: lazao amin'ny ziona zanakavavy, indro ny mpanjakanao avy ho anao. Malemy fanahy sady mitaingina boriky dia zanaky ny boriky miasa. Ary nandeha ny mpianatra ka nanatanteraka izay torimarika nomen'i Jesosy azy. Koa noentiny ny boriky sy ny zanany ary nataony teo amboniny ny lambany, dia nitaingina azy Jesosy. Ary ny ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana. Ny sasany dia nanapaka ratsan-kazo ary nampiahaka izany teny an-dalana. Ary ny vahoaka izay nialoha azy sy izay nanaraka dia niantsoantso hoe: hosana ho an'ny zanaky Davida, isaorana ny e izay avy amin'ny anaran'ny Tompo, hosana any amin'ny avo indrindra. Noho ny efa tafiditra tao Jerosalema izy dia niotakotaka ny tanàna manontolo ka niteny hoe: iza moa izao? Ary nilaza ny vahoaka hoe izao no Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta any Galilia. Ary Jesosy niditra tao amin'ny tempoly dia nandroaka izay rehetra nivarotra sy nividy tao amin'ny tempoly, ka nanjera ny latabatry ny mpanakaly vola sy ny sezany mpivarotra voromailala. Dia hoy izy tamin'izy ireo: voasoratra hoe, ny tranoko dia atao hoe trano fivavahana, fa ianareo kosa dia manao azy ho zohy fieren'ny jiolahy. Ary nisy jamba sy mandringa nanatona azy tao amin'ny tempoly dia nositraniny. Fa noho ny hitany lehibe ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ny zava-mahagaga izay nataony sy ny ankizy madinika miantsoantso ao amin'ny tempoly hoe: hosana ho an'ny zanaky Davida, dia tezitra ry zareo, ka niteny taminy hoe: renao va izay lazain'ireo? Dia hoy Jesosy: eny, mbola tsy nanovakinareo mihitsy fa avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny zazaminono no nanamboaranao fiderana. Dia nandao azy ireo izy ka niala tao an-tanàna akany Betania ary nitoetra tany nandritra ny alina. Rehefa niverina ho any an-tanàna izy no ny maraina dia natsiaro noana. Nahita hazo aviavy iray teo amoron-dalana nefa izy dia nanantona, kano tsy nahita na inona na inona teo aminy afa-tsy ravina ihany. Dia hoy izy taminy: aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay. Dia maina niaraka tamin'izay ilay hazo aviavy. Ary noho ny hitan'ny mpianatra izany dia gaga izy ireo ka niteny hoe: ahoana re no nahamaina tampoka io aviavy io? Ary Jesosy namaly azy ireo hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, raha manam-pinoana ianareo ka tsy misalasala, dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo. Fa raha hiteny amin'ity tendrombohitra ity aza ianareo hoe: mifindra ka mianjera any anaty ranomasina, dia ho tonga izany. Ary na inona no angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo izany. Rehefa tafiditra tao amin'ny tempoly Jesosy ka nampianatra dia nanatona azy ny lehiben'ny mpisorona sy ny loholona ka niteny hoe: fahefana manao ahoana no anaovanao izao? Ary iza no nanome anao izao fahefana izao? Ary Jesosy namaly azy ireo hoe: hanontany anareo zavatra tokana kosa aho, koa raha voavalinareo izany dia ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany aho. Ny batisany Jaona avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Ary nikaondoha izy ireo ka niteny hoe: raha lazaintsika hoe avy tany an-danitra, dia ho lazainy isika hoe koa nahoana no tsy nino azy ianareo. Ary raha lazaintsika kosa hoe avy amin'ny olona, dia matahotra ny vahoaka isika satria ekeny rehetra fa mpaminany i Jaona.
dia namaly an'i Jesosy izy ireo hoe tsy fantatray. Dia hoy koa Jesosy taminy, izao koa tsy ilaza aminareo izay fahefana anaovako izao. Fa ahoana kosa ny hevitrareo? Nisy lehilahy iray nanana zanaka 2 lahy. Dia nakeo amin'ilay matoa izy ka niteny hoe, anaka, andeha miasa any amin'ny taniboaloboka ianao. Fa namaly izy hoe tsy andeha aho. Nefa noho ny avy eo dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nakeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa, ary namaly azy kosa izy hoe andeha aho tompoko, kanto tsy nandeha izy. Koa iza amin'izy miralay moa no nanao ny sitrapony rainy? Dia hoy ireo ny lahy matoa. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga dia mialoha anareo ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa nakany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana i Jaona, nefa tsy nino azy ianareo. Fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no nino azy. Fa ianareo kosa, na dia efa nahita izany aza, dia mbola tsy nanenina avy eo mba hinoanareo azy. Miainoa fanoharana hafa koa. Nisy lehilahy tompo-trano nanamboatra taniboaloboka ka namefy azy manodidina sy niady famihazana teo anatiny ary nanorina trano fiambenana. Dia naofany tamin'ny olona mpiasa tany izany ary nandeha ho any an-tany lavitra izy. Ary rehefa nanakaiky ny fotoana fiakarany vokatra dia naniraka ny mpanompony izy akany amin'ireo mpiasa tany mba handray ny vokatra. Ny mpiasa tany anefa dia nisambotra ireo mpanompony. Koa ny iray dia nokapohiny, ny iray dia novonoiny, ary ny iray dia notorahany vato. Dia naniraka mpanompo hafa indray izy maro noho ny teo, nefa nataony toy izany koa ireny. Ary noho ny farany dia naniraka ny zanany akany aminy izy, sady niteny hoe anaja ny zanako ireo. Kanjo ny mpiasa tany noho nahita ilay zanaka dia nifampiresaka hoe ity no mpandova, andeha ho vonointsika dia ho lasantsika ny lovany. Dia nosamborin'ireo izy ka navoakany teny ivelan'ny taniboaloboka ary novonoiny. Koa rehefa tonga ny tompon'ny taniboaloboka, ataony ahoana moa ireo mpiasa tany ireo? Hoy ireo taminy, ho loza tokoa ny andringanany izany olon-doza izany. Ary ny taniboaloboka dia ahofany amin'ny mpiasa tany hafa izay hanome azy ny vokatra amin'izay fotoanany. Hoy Jesosy taminy, tsy mbola novakianareo akory tao amin'ny soratra masina va izao? Ny vato izay nolavy ny mpanao trano dia izany no tonga vato fehizoro avy tamin'ny tompo izao ka mahagaga eo imasontsika. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny voany. Ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro, ary na zovo no ianjerany dia ho motsamotsana. Ary rehefa reny lehibe ny mpisorona sy ny fariseo ny fanoharana nataon'i Jesosy, dia fantany fa ny tenandry zareo no nolazainy tamin'izany. Dia nitady hisambotra azy izy ireo, saingy natahotra ny vahoaka satria neke ny vahoaka ho mpaminany Jesosy. Amen.